fa miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano izay maharaka ty honatsara ty rehetra izay solotena ny manam-pahefana efa mahajanga verona ny deli-tanàna ny fatokony talipatra ny fahasalamana ihany koa ny solotena ny préfet manao fanambarana maika dia maika izao zay ilazana amitsika efa mahajanga fa nahitana trangana intoxication alimentaire zay hitanareo amin'ny sary moa zany fianakaviana ray zay nividy mortadelle na ireny karazana saucisse bebe reny ny tamin'ny fety ny fête de père moa zany izy ireo no nividy ary nihinana zany mortadelle zay dia izao en urgence ty amin'ny hôpitaly ty androva sasany moany amin'ny Jean Paul II ka ny fanambarana izy zany dia miangavy antsika fianakaviana zay mponina reny zay mbola manana le mortadelle reny ohatra any anaty frigidaire miangavy antsika aza mbola mihinana an'izy reny aloha tena ajanony mihitsy aloha fihinanana azy manam-pahitana fanjakana ny zavatra misy marina na inona ny microbe mahatonga ny fianakaviana rehefa tena marary mafy ary ny sasany tena réanimation tsona moa fa misy anakony maty amin'izao dia ny angatahana hoetitsika bavaka mba tsy tombotsony zay isan'ny maty izay fa milaza amintsika zany izay izy ety manam-pahefana hoe aza mbola mihinana aloha le mortadelle reny raha sanatika mbola misy any aminareo any anaty frigidaire any na tsy fantatra zay fomba hitazomantsika any mba hitandrovana ny fahasalamam-bahoaka hitandrovana ny fahasalamantsika ho ampitaina aminareo vahoaka ety any moa mety toy nyzao raha zao fa andrasantsika aloha ny fitseriana ho ataon'ireo manampaizana ara-pahasalamana afahantsika mahafantatra zavatra ny somary